Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbala tsara sy manolotro fiarabagna sy firariantsoa ho antsika jiaby agny an-tokantrano sy amin'ny toeragna maro samihafa izay mitandrigny sy magnaraka hatrany. Ireo fandaragna maro samihafa miainga vaty amin'ny onjam-peontsika radio Fanery Maria amin'izao fotoana izao naizanaiza ny toerana misy atsika. Mbola agnatin'ny hafalian'ny Noely atsika ary tsy mitsahatra Andriamanitra miantso antsika iombona ao aminy sy hiaigny ny didim-pitiavany. Amin'ity alahady manaraka ny nisehoan'ny Tompo ity dia mankalaza ny batemin'ny Tompo ny eglizy magneran-tany. O indrindra ny loha hevitra i Jesoa natao batemy tandendo ny batemintsika. Ny fankalazantsika ny batemin'ny Tompo dia mampatsiahy ny batemy noraisintsika fa indrindra ihany koa mamelombelona ao anatintsika ny toky nataontsika tamin'ny nanaovana ny batemintsika. Oraisintsika sy odinintsika ireo tenin'Andriamanitra omeny eglizantsika amin'ity fankalazana ny batemin'ny Tompo 420 ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drentsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky izay ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo. Indro ny mpanompoko izay tantanako. Ilay voafidiko ka sitaky ny foko. Napetrako ao aminy ny fanahiko. Amoaka fahamarinana ho an'ny firenena izy. Tsy antso mafy izy na anandrapeo na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalambe. Ny voltara efa poritra tsy ho tapaina. Ny lahinjiro efa ho faty tsy ho vonoiny. Anambarany rarina araka ny marina izy. Tsy ho ketraka izy na ho kivakory. Mandra-panoriny ny rariny amin'ny tany. Ary ny nosy iandry ny lalany. Izaho Tompo no miantso anao tamin'ny fahamarinana sy nandray tanana anao, miaranao aho ary manao anao ho fanekem-pihavanana ho an'ny vahoakako sy fahazavan'ny firenena, ampahiratra ny jamba
amoaka ny mifatotra ao an-tranomezina sy ireo mipetraka ao anatin'ny ezina ao amin'ny fonja. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro zany, ny lohabava i Pierre nanao hoe, hitako marina tokoa fa tsy mizatavan'olon'Andriamanitra. Fa izay matahatra azy sy manao ny marina dia ankasitrahany na aiza ny firenena misy azy. Nampitondra teny tamin'ny zanak'Israely izy mba hanambara fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay tompony zao rehetra zao. Fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Jodia manontolo nanomboka tany Galilea taorian'ny batemin'ny toren'i Joana, dia ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta, izay nohosorin'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny ka nandeha nanao soa atraizatraiza, na sitran'izay rehetra azony demony satria momba azy Andriamanitra. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavany eny Tompo, ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masina nosoratany masinda Matio, voninahitra ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany dia tonga avy tany Galilea Jesoa ka nagnatony Joany teo amoron'ny rano Jordany mba ataony batemy. Fa nandahy Joany nanao hoe, izaho no tokony ataonao batemo,
ka ianao indray vanomakaty amiko dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe ekeo izao fa izao no mety hatanterantsika ny famarinana rehetra. Dia nanaiky izy no nivita batemo Jesoa dia niala avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay ary indro nisokotra tamin'ny lanitra ka hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny. Dia indray nisy feo avy anan-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay ankasitrahako indrindra. Izany ary ny teniny Tompo dia raha neo anao ry Kristy. Kristianina ava-malala, androany sika no mankalaza ny batemin'ny Tompo amin'izao alahady manaraka ny misehon'ny Tompo dia ny Epifania, ary alahady mamarana ny vanim-potoana ny Noely izay nandiniansika ny mibanjinansika no alaliantsika fa i Jesoa zanak'Andriamanitra eto nifisika. Nivoaka ny Trinité masina izy, olona faharoa amin'ny Trinité masina, ny ray ny Andriamanitra ray, ilay zanan'ilay tokana dia Jesoa. Tonga eto nifisika izy, nitondra fiadanana, fanantenana, fihavanana, sy hoe sarisarin'olombelona izy fa tena olombelona. Natera-behivavy io Masindapoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Galasianina izay ka nibanjina azy isika. Izy ilay teny tonga nofo, izy ilay miara-dalana amintsika mamakivaky izao taona vaovao izao sy ny taona manaraka rehetra ary ny taona teo aloha, satria izy tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Ry kristianina havana, raha nisaisika olombelona tokoa dia tsy ho takasika zany rehetra zany, nefa araka ny voalazany teny fanombohan'ny evanjelin'ny Masinday Zoany dia hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany ka sy mba nateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona ireo fa naterak'Andriamanitra. Ka noho izany sy akandrina mihitsy no navokatra ny saina no ahafahasika mandray ny Jesoa fa masom-pinoana ho isika. Ny finoana izay sady fanomezan'Andriamanitra no valy avy amintsika, ary izay no mahatonga asika ny mamerimberina hoe fankalazana ho asika dia tsy fahaserovana fotsiny, satria ny fahaserovana vokatry ny saina, fa no ny asan'ny fanahy masina ilay ankalazay isika dia zary fiainana. Ka eto ny teny tonga nofo, zany hoe Jesoa eo anivosika sy hivo ny fiainantsika dia hiainantsika tokoa, mba ho lasapaka ny finoansika ary sy finoana-kandrina fotsiny fa finoana velona eo anivon'ny fiainana andavanandro dia miara manatanteraka, miara-dalana amin'izao synôda izao sika, mba aheza sika ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika. Satria raha mahay mandray an' Jesoa tokoa isika, mampandroso azy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana eglizy kely, eo amin'ny fiainan'ny dioseze, eo amin'ny fiainan'ny eglizy, eo amin'ny fiainan'ny firenena. Ka izay no lazaisika hoe
hitondra ny tena fiovana, ny fanavozana ary fanarenana andrandraisika fandrindra moa ho an'ity firenesika ity. Inona moa ny dikan'izay hoe mampandroso an' Jesoa eo amin'ny fiainantsika ho alaliantsika indrindra amin'izao andro ankalazaisika ny batemin'ny Jesoa izao. Manantena arisika ry kristianina havana fa iova tokoa ny fiainantsika sy zarizary izay mitondra asika amin'ireny fifandraisana ravarava sy potika ireny, na ny fifandraisana amin'ny zavaboary na amintsika samitsika eo anivon'ny fiarahamonina ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa raha mandray an' Jesoa sika dia miova ny fifandraisana rehetrarehetra ary miverina amin'ny lony araka ny naharian'Andriamanitra azy. Ary zay ny antondian'i Jesoa, ary zay ny dikany hoe vita batemisika ka ho alaliantsika amin'izao. Ry kristianina havana, aoko sapasika aloha fa sy Andriamanitra lavitra tokoa no Andriamanitsika, fa Andriamanitra miara-dalana amintsika. Nanaiky ny babiny rofosika rehetra izy, ny fahotansika izy zay sy nanota araky ny ka izay no ambarany batemy ankalazaisika ny nidinany tao Jordanina dia ibaby ny fahotansika izy zay sy nanota. Miara-dalana amintsika izy ka i Masiny Maria reny sady renitsika no nilaza tamin'ny apôstôly sy amintsika atovy zay rehetra lazainy aminareo. Io no azo lazaina ho teny filamatra ho an'izay mpanaradian'i Jesoa miatrika ny adi-piainana sy ny fakapanahy izay mitady handrendrika asika. Nanavitra ny fianakaviana saika ho afa-baraka tamin'ny fampakaram-bady tany Kana i Masiny Maria lany divay izy ireo, ary indrindra io fanovanany rano divay io ny voalohany famantarana ho izy hoany ary nino azy ny mpianatra. Enosika amin'izay ary fa ny dikany hoe mandray an' Jesoa dia manatanteraka zay lazain'i Jesoa amintsika, ampianarin'ny Masiny Maria asika. Avitra isika raha manaraka ny voalazan'ny Masiny Maria atovy zay lazainy aminareo. Miteny amintsika tokoa i Jesoa, fenoy ireo siny ireo, zany no banjinintsika nandritra ny Noely, ka toiza asika amin'izao fa indrindra isika mizotra amin'izao synody fizanonana faefatra izao zay araka ny voalaza asika fampivondrona nareo fizanonana telo voalohany, satria ny lohevitra dinisika dia fianakaviana eglizy kely mandray atanana. Sara-pisehivana tokoa ary kristianina havana fa isaky ny mankalaza ny Eukaristia sika dia tonga eo anivosika Jesoa. Izany no antony amaranany pretra ny vavaka eukaristika hoe amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy, izany hoe amin'ny alalan'i Jesoa sy miaraka amin'i Jesoa ary ao amin'i Jesoa no antsika miaina ny maha kristianina sika. Isika no vita batemy dia mitafy an'i Kristy araka ny voalazan'ny masinday Paoly, ary ny tena marina iray ihany amin'i Kristy sika ka zary Kristy mpiara-belona amin'ny olona. Izany no maha eglizy olona velona eo aveansika, zany no maha misionera sika. I Kristy no misionera voalohany, izy lay nivoaka tamin'ny Trinité masina ny ray ny ray, ka isika koa dia mivoaka amin'ny fiainasika sy zarizary ka mitondra ny fahazavan'i Kristy dia zary fahazavana ho an'ireo manodidina asika. Ry kristianina havana, izao alahady izao no mamarana ny Noely isika, mbola fisehon'ny Tompo ny vanim-potoana ankalazaisika nanomboka ny Noely ka hatramin'izao. Fisehon'Andriamanitra izay midika fanambaran'Andriamanitra ny famindrapony ny Noely. I Jesosy zazakely no miseho amintsika, na izy zazakely aza dia efa manambara ny sitrak'Andriamanitra amintsika, indrindra ho an'ireo mandray azy. Fa ireo izay sy mandray azy kosa hoy mason-dazoany ka manakatina ny fony, tahaka n'ireo izay sy nandray ny fianakaviana masina tamin'izy teraka tao Betlehema. Fantatrasika ny vokany, i Herody no modely faratampony amin'izany sy nahay nandray an' Jesoa izany, ary mbola indrisy, mbola miara-mahita sika fa mbola maro ny Herody amin'izao andro zao. Rehefa mikatona ny fosika dia rasy ny ataosika tahaka ny ataon'ny Herody zay namony ny zaza sy manansiny, ary mbola mitoy izany amin'ny androsika zao. Ry kristianina havana, fisehoan'i Jesoa ny epifania, satria ny mazy izay avy amin'ny firenena maro isan-karazany tonga nisokan'i Jesoa fanehoan'Andriamanitra ny famindrapony amin'izao tontolo izao, ary zay no sitrak'Andriamanitra, ary zay ny fisehoany eo anivosika. Ka raha feno 30 taona i Jesoa araky ny famaritan'ny soratra masina azy dia nanatona ansika teo anivon'ny vahoaka nanontany an'i Joany hanao batemy azy. Manambara koa izany
fa tonga eto anivisika izy anatanteraka ny famindrapon'Andriamanitra ny rano araky ny fantatritsika manambarany aina ary fantatra tsika zany amin'izao fahasarotana sy fahitasika rano izao rano ampiasaina amin'ny batemy io no anehoan'Andriamanitra fa manome ny aina izy mahafoy ny aina ho antsika ny zanak'Andriamanitra ka ny fanahy masina ilay olona fahatelo amin'ny trinité masina ny midiny eo amin'ny ranon'ny Jordana manambarany zany ny lanitra misokatra indro ny voromalala miseho ary indrindra amin'ny fahangina no nisehon'ny ray manambara ny fidinan'ny fanahy masina ry kristianina havana mila famantarana isika ka ho indrindra ny evanjely nisy feo avy amin'ny raona ity ny zanako malalako izay ankasitrahako indrindra izany hoe ny batemin'i Jesoa manambara ny trinité masina ary ny trinité masina mivoaka aneo ny famindram-pony aneo ny fitiavany eto anivisika sy ho takatry ny saisika zany fa vokatry ny fanomezan'Andriamanitra dia ny finoana entan'ny fanahy masina hitasika ary sapasika amin'izany fa fitiavan'Andriamanitra no mibaribary amin'ny batemin'i Jesoa sy ho azon'izao tontolo izao sainsaina izany rehetra zany fa ny finoana kosa no ahafahantsika ho isika teo mandray azy am-pitiavana ary indrindra entan'izay finoana izay isika ka miova ny fiainantsika ka izay indrindra miandrandra n'izay fiavozana izanysika ka oka ahay andray an' Jesoa eo amin'ny fiainantsika azosika onina sara ary ry kristianina havana ny antony anaovasika izao sinody izao ary indrindra mahalava azy satria tiasika ahita ireo tondro sy refy ary tetika entina ivelomana ny finoana ahatonga asika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ry kristianina havana mampatsiaro asika izany rehetra izany araka ny lazaisika tamin'ny Noely fa takalo sy takatra ny saina ny takalo tamin'ny Noely ary mbola mitoy hatramin'izao satria Andriamanitra nidina farany ambany azo lazaina zany fa very tombosoa izy kanefa araky ny averimberintsika ho an'ny tia tahaka an'Andriamanitra dia ny fitiavana sy misy takalo sy misy tambiny fa fahafoizana mandrakariva ary mitondra amin'ny fiombonana io fahafoizana io indrisy anefa matetika sy misy amin'ny fiainansika zay fahafoizana zay satria ny fitiavatena no manjaka tonga zanak'Andriamanitra isika rehefa vita batemy tahaka ny trinité masina nivoaka isika zay vita batemy dia sy maintsy mivoaka amin'ny fiainansika andavanandro ka zary missionnaire tabernakla velona mpivahin'ny fanantenana mamafy fiadanana afaliana fihavanana izany no asongadina amin'izao sinoda izao na ireo fizanonana telo voalohany na izao fizanonana faefatra mampivondrona an'ireo fizanonana telo voalohany ka izany no ezaka sy ny vokatra andrasasika amin'ny sinody mivoaka amin'ny fiainana tsy zarizary nanapotika ny fifandraisa fototra telo ka manavao azy dia ny fifandraisana vaovao amin'ny zavaboary fifandraisana vaovao amin'ny mpiarabelona fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra sy maintsy oeove missionnaire mitondra ny Jesoa eo anivon'izao tontolo izao isika ary zany ambaran'ny Joany ilay nanao batemy ny toe-panahy sy maintsy ananasika dia isika miaina ary Jesoa mitombo mila fanatrehetena mila fahamarinana aoka ho marina isika ary mila fahasorana izany no ahafahasika mivelona izao sinoda izao ka tonga asika tokoa ho tabernakla velona ho mpivahin'ny fanantenana araky ny averisika raha tiasika anana finoana velona dia sy maintsy mahafoy manompo mivavaka mibaribary ireo tolagna ireo toetra telo fototra ireo tao amin'ny batemin'i Jesoa izy ilay olona faharoa amin'ny trinité masina nahafoy izay mandriamanitra azy ka nidina eto anivisika ary dia zary mpanompo izy izay Andriamanitra sady mpanjaka ary ny fanambarany ray no azo lazaina fa vavaka lehibe ary vavaka mampiombona antsika eno izy hoy ny Andriamanitra ray izany no tikany batemy ary mahatonga asika manolo tena amin'ny Eukaristia satria eo no mampiombona antsika amin'Andriamanitra
koa isika koa iraina amin'izao tontolo izao. Ary zay indrindra no teny ataon'ny pretra rehefa mamarana ny eukaristia izy hitantana ny diansika ny Kristy, izany hoe dia hoentina manova ny fiainasika ary fanorenana vaovao, dia ihany koa edivana amin'ny rasy. Ary araka ny lazaisika matetika tandremo disy ady atrehana isika ny rasy no edivana fa sy ny olona. Ka rehefa vita batemy Jesua dia nisokatra ny lanitra, rehefa miombona amin'Andriamanitra isika dia misokatra koa ny fosika ary mirosy lalindalina hatrany amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika araka ny voalaza teo, fa indrindra rehefa avy mandray azy amin'ny communion masina isika. Izany rehetra izany no antraterin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady voalohany mandavataona, andro anaovana batemy an'i Jesua ary mampatsiahy ny batemitsika, ka idirasika amin'ity taona vaovao ity ary taonan'ny synode fizenonana faefatra ho isika. Araka ny voalaza sika, ny batemin'i Jesua no mahatonga sika asiaro sy andinika ihany koa ny batemitsika, ka ny fanontaniana sarapetraka ary ho asika sirairay natao sika inona ny batemitsika, natao sika inona ny batemitsika, fa indrindra isika olon-dehibe ary eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny eglizy. Raha masiaro ny batemitsika sika ka niainasika marina tokoa, miroso amin'ny hoe vita batemy aho ka iraina araka ny averimberitsika matetika, ka izao batemin'i Jesua alahady voalohany mandavataona izao dia mampasiahy asika ary fa andeha isika amakivaky an'ity taona vaovao ity, ka eo ve vita batemy iraina araka ny lohevitra ny synode hoe eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray atanana ka zary tabernakla velona. Io fiombonana io dia sy mikombona tahaka ny sy mampikombona ny trinité masina, fa mivelatra ka mahatonga sika ihany koa ho iraka. Ka io no ambarany vakiteny voalohany ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany, izay efa manambara sahady ny faniranan'i Jesua eo anivon'izao tontolo izao izara ny famindrapon'Andriamanitra. Hoy indrindra ny bokin'i Isaia mpaminany: indro ny mpanompoko zay tantanako, lay voafidiko ka sitraky ny foko, napetrako ao amin'ny fanaiko, amoaka fahamarinana ho an'ny firenena izy, sy ansomafy izy, na anandra-peo, na anao zay andrenesan'ny feony eny an-dalana, ny volotary efa poritra sy ho tapainy, ny lainjiro efa ho faty sy ho vonoiny, anambarany rariny araky ny mariny izy, sy ho ketraka izy na ho kivy akory, mandra-panoriny ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàny. Zay ny vakiteny voalohany ary mamitina any ny iraka napetraka tamin'i Jesua, ka zay iraka napetraka tamin'i Jesua araka ny fantatra sika dia iraka sika vita batemy, satria isika izao no Kristy mpiarabelona ary isika no misionera ary no tanterahin'i Jesua, ary sy maintsy ho tanterahisika koa ireo voalazany Isaia mpaminany ireo, ary ho tanterahisika eo amin'ny fiainasika andavanandro. Ary zay no antony anaovasika an'izao synode izao, mba ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria, izy lay misionera nitondra ny Jesua teo amin'ny Elizabeta rahavaviny. Ka isika koa ho mpanompo manambara, mitondra ny vaovao mafaly, mitondra ny fahamarinan'Andriamanitra, mitondra ny rariny sy nisiny eo amin'izao tontolo izao, miaro ny tontolo iainana. Ary zay indrindra ny atao hoe fiavozana, ary zay indrindra ny fanavozana, ary zay ny fanorenana vaovao. Vokatry n'izany dia mamafy fiadanana sy fanantenana eo anivon'izao tontolo izao, zay rotodotriky ny zavatra maro sy zarizary vokatry ny fahotana, na ny tontolo iainansika zany, na ny tontolo mpiainansika, na ny tontolo mpinoansika. Ka izany no mbola antenaisika ry kristianina havana, ary zay ny force sika kristianina ary andrasana sika amin'izao dinika nasionaly, concertation nasionaly izao, ka irososika lalindalina koa amin'ny zay fivelomana ny batemitsika izay, ka tonga sika hiaro bebe koa ny tontolo iainana ary vonona
amin'izay rehetra ahasoa an'izay fiarovana ny tontolo iainana izay samiary mahita fotoana isika amin'izao andro zay irosoasika amin'ny fanorenana sy fiavozana izao fanorenana ny fotony ka ivelomasika n'izay iraka apetraka amintsika zay ry kristianina havana mitaky fivampenitra mahery vaika izany changement radical de comportement zany hoe sy miverina amin'ny toetra sy mety teo aloha isika fa mametraka fiainam-baovao ka oka hahay akagny lesona n'izay lasa isika ary io ny afatry ny eveka amin'izao andro zay anatreasika ny fiovana sy fanavozana ary fanarenana izao aoka ny toetra sy zarizary teo alohana napotika ny fiainatsika sy verenana mitaky changement radical de comportement zay ho isika ka sady miaro isika no mikolokolo no mamboly zay soa ka mivelona indray ny vocation sika araky narin'Andriamanitra isika ka am'izay indrindra anorina nyty tranobe iombonana ity isika ary zay no vocation hatramin'ny voalohany ka iandry ny sahany edena araky nametran'Andriamanitra sika isika sy inona io hoe miandry ny tranobe iombonana ity fa ahatonga ny taranaka mifandimy mba hiaro ny tontolo iainana ka izay no mahatonga sika milaza hoe zay mamelona motro ary mandory tanety manao teviala dia mamony taranaka fa izay mamboly kosa dia mamelona aina ho isika ka okary iavao tokoa isika ka anavao ny fiainansika manana didy manokana isika kristianina manana ny Jesoa lalana sy fahamarinana ka aoka ho sapasika ry kristianina havana fa miandry asika tokoa ny firenensika ny batemin'ny maha kristianina sika de isika voiraka hoe ho anivon'izao tontolo zao sy anisan'izao tontolo zao na de ho anivon'izao tontolo zao sika ka izay indrindra ny antrateriny vakiteny faharoa feno fanahy masina izy rehetra ka afaka nandray ny afatr'Andriamanitra sy nisy soniny fanavakavana fa zanak'Andriamanitra izy rehetra sy mijata avan'olon'Andriamanitra izany no anirahany atsika hoe eo amin'izao tontolo zao mba hoe ove anorina tranoben'Andriamanitra mampiombona ansika zay sy mainsy arova asika sy kolokolo isika sy asara isika ny tranoben'Andriamanitra de lay toerana ho ansika rehetra manorina an'izany sika ka zary tanànaka mpanorina izany ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny vakiteny faharoa hitako marina tokoa fa sy mizata avan'olon'Andriamanitra fa izay matahotra azy sy manao ny marina de ankasitrany naizanaiza firenena misy azy inona moa ny ambarany hoe manao ny marina sy matahotra an'Andriamanitra ny dikany de isika miaro ny tontolo iainana fa sy manapotika na manakilika ny hafa ny dikany hoe ny marina de manorina an'izay fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny isin'izay programa mpiainana vokatry ny fivampenitra mahery vaika izany ka oka ivelomasika ry kristianina havana ry kristianina havana irosy lalindalina tokoa ary sika hiditra amin'ny fiainana mandavatao araky ny voalaza teo ady sady dia ny fiainana ady elana amin'ny rasy tandremo diso ady atrehana ny rasy no edivana fa sy ny olona torak' zany koa tandremo diso lalana fa maro ny diversion mety amitapitaka sika eny an-dalana aoka i Jesoa no araina sy ny fampianaran'ny eglizy de roso amin'ny lalana sara isika amin'izao taona vaovao zao ka ny fanahy masina nentana ansika mandrakariva amin'ny ataosika ka ho ambininy sika amin'ny ataosika rehetrarehetra ary amin'ny fiainana andavanandro fataro fa raha manao ny asa n'Andriamanitra isika de Andriamanitra anao ny asa sika ka ahatonga sika tokoa ao anatin'ny fiainana misy an'Andriamanitra ary ny batemy no ahafahasika manatanteraka an'izany ry Jesosy Tompo enao no tonga olombelona natao batemy tamin'ny ranon'ny Jordana enao no mpanala ny fahotany zao tontolo zao enao zay sy nanotana naiko fahotana mba hanafaka anay amin'ny fahotana mianta aminao izahay ampio izahay azoto andray ny teninao
ivelona azy ary andray ireo manodidina anay sy anazany zavaboary ary ivelona ny sitrak'Andriamanitra eo manodidina anay amin'ny alalan'ny fifanajana, amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny marina, amin'ny fampanjakana ny rariny sy nisiny ka zary misionera tokoa izahay EOV manorina ETA ka taranaka mpanorina. Masiny Maria ireny nitantana an'ireo apôstôly ianao ahafantatra ny adidy miandry azy ireo ka nampianarinao anao zay lazain'i Jesoa, ampianary koa ary zahay anao zay lazain'i Jesoa anay ka ameno ny sazosaota dia ny fiainana ka iroso hiaro ny tontolo iainana, ampanjaka ny rariny eo amin'ny fiarahamonina ka ary ifandray hivavaka hanompo. Masinday Joseph manomboka ty taona vaovao ty izahay, mivavao anay mba vonina anao ny sitrak'Andriamanitra tokoa izahay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.